Ikisaka itsy amin'ny ANS filotsika iresaka kely makasika ny sport étude na ny fampiarana ny fampianarana sy ny fianarana any fanatanjahantena ny asabotsy teo no noraisina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ANS filo ireo mpianatra vaovao hiatrika ny taom-pilalaovana sy ny taom-pianarana 4 5 valopolo no isan'izy ireo amin'ny ity taona ity saingy 12 no efa tonga eny antoerana. Ny asabotsy tolakandro teo no noraisina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ANS filo ireo mpianatra anaraka ny sport étude taom-pianarana 4 5 valopolo eo no isan'ireo mpianatra noraisina avy amin'ny taranja maro isan-karazany tamin'ny taona ity ka ny 12 aloha no efa tonga tetsy filo omaly asabotsy. Fiara-miasan'ny ministeran'ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny tafita sy ny ANS ary ny federasiona no manatotosa ity tetikasa fampandrosoana ny fanatanjahantena ity. Amin'ny ankapobeny zany atao hoe sport étude dia sady mianatra any am-pianarana ny ankizy no manao entraînement de haut niveau. Zany hoe zavatra kendrena zany dia sady miroso amin'ny fianarana ny ankizy no miroso lalindalina koa amin'ny fanatanjahantena avolenta. Ka manontany ianao inona zava-baovao dia ny tombony isan'ny ankizy ato amin'ny sport étude, ny tombony discipline niraisina ary izany moa dia ao anatina foto-kevitra iray lehibe ny fanatanjahantena dia fitaovana anankiray entina manana be ny tanora na amin'ny lafiny ara-batana na amin'ny lafiny ara-saina ary ara-panahy. Izay zany ny zava-dehibe voizina amin'ity sport étude ity sy sportif fotsiny ihany fa olombanona ara-saina ary ara-batana ary ara-panahy. Manana andraikitra goavana ny ANS amin'ny famitana ny tetikasa araka nambaran'ilay matoa Ranaivo Patrice tale général ny ANS. Ny Académie nationale du sport zany dia miditra amin'ny rafitra anankiray fanavoazana ary fampivoarana ny fanatanjahantena amin'ny maha-sekoly fampifanana azy. Ka ny école ny sport étude zany aminay dia efa fanatanterahana io programme fanavoazana io ary miroso makany amin'ny lafiny fitrandrahana ny programme ny Académie nationale du sport le ataontsika anatiny hoe science du sport ary fanapetraka zany teo ny nampidirana ny école de sport zay fototra araky ny voalaza hoe tena hijerevan'ny tanora découverte en sport. Ny sport étude dia efa sehatra anankiray efa avolainta kokoa manomana indrindra nireo zanakitsika hirotsaka amin'ny ireo tena avolainta zany. Ka ny ho an'ny Académie nationale du sport zany dia adidy lehibe zany satria tsy vitany hoe mampiatrana izy ireo zay fa mijery ny ara-panahy manara-maso ny sakafony sy ny fanabeazana an'ireo zanakitsika ireo mba olombanina satria ao anatin'ny internat izy no mipetraka. Misy tompona andraikitra efa nofanina ambony amin'izay ary amin'ny mampanabe anay moa zany dia misy koa zany ireo mpampianatra izay spécialiste isaky ny taranja zany izay iara-misy alahy amin'ny coach izay iara-iasa aminay. Raha atao jeritodika ny taona voalohany tamin'ny tetikasa ity dia azo lazaina ho fambiazana tanteraka ho ny tale général ny ANS saika nahazo medaly avokoa ireo ankizy niatrika faninanana raisam-pirenena. Raha teo amin'ny lafin'ny fianarana kosa dia tsara ihany koa ny vokatra satria 70 isanjato ny ankizy nanao fanadinam-panjakana dia afaka avokoa noho ny vokatra tsara azo ny taranja kickboxing sy ny savate boxe française ary ny tsipika nety be kosa dia manana anjara amin'ny sport étude ihany koa izy ireo.